Tir alarika zay anisan'ny taranjana andraisan'ny Madagasikara anjara haingona dia somary vaovao ary eto amintsika ity taranja ity dia efa nandray anjara tsika teo amin'izany lalao afrikanina izany larana fahaenina amby telopolo amin'ireo mpandray anjara misy 9 amby telopolo no nisy an'i Thierry Gabriel Randriana Soloniaiko teo amin'ity fifaninanana tir alarika ity. Taranja roa tsy dia nifiran'i Madagasikara kanefa nanana atleta ny tir alarika sy ny eskrima. Ny talata teo ary dia niditra an-tsehatra ireo solitena malagasy amin'ireo taranja roa ireo amin'ny lalao afrikanina 2024 atao aty Rabat Maroc atao amin'ny Centre National des Sports Moulay Rachid. Teo amin'ny tir alarika aloha dia larana fahaenina amby telopolo tamin'ireo mpandray anjara 9 amby telopolo no nisy ny Randriana Soloniaiko Gabriel Thierry tamin'ny fifaninanana tifitra avy eny amin'ny 70 metatra. Samy natsapa moa na i Gabriel Thierry na ny mpanazatra Bekety Michael Christopher fa tokony ampitomboina sy amafisina ny fanomanana ho an'ny tir alarika malagasy. Na zany aza dia nilaza ny fahafapony tamin'ity fandraisana anjara voalohany tamin'ny fifaninanana raisam-pirenena ity Randriana Soloniaiko Gabriel Thierry. Car je ne me suis pas stressé. J'ai vraiment aimé d'être ici à Rabat. J'ai vraiment aimé mon temps ici. J'ai vraiment aimé la communauté du tir à l'arc avec qui je me suis entraîné. C'était vraiment super pour moi. Et comment tu as trouvé le niveau de la compétition? Au niveau de la compétition, il y a des gens ici qui se sont entraînés pour des ans, 20 ans, 15 ans. Moi, je suis ici juste pour... Moi, ça fait 3 ans pour moi que je fais le tir à l'arc et je vois que la compétition est forte, mais les gens sont vraiment super ici, vraiment très gentils. D'après toi, quels sont les points que tu devrais encore améliorer? Encore améliorer? Technique un peu, en gros, technique. Je dois aussi mettre beaucoup plus de temps dans le tir à l'arc. Avant, je faisais de jour en jour, juste le week-end. Mais maintenant, je pense que je vais vraiment mettre beaucoup plus de temps dans le tir à l'arc et m'entraîner plus.